mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alarobia ity ka dia manona fahasoavan'ny tompo ho aminao izao manarak'izay fandaharan'izao mba hampitahiana hatrany, mba hampasoavan'ny tompo ary hitondra hery ho anao any ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Aloha hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izin-danitra mbola fifaliana ho anay ihany koa, mandray anao ankehitriny mangataka aminao izahay mamela amin'ny fahadisoana sy ny elokay ary hanavao anay mandrakariva ho amin'ny fanoloran-tena marina sy angasitrahana eo anatrehanao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe aidia ny fahatezeranao. Hijery manokana isika ny Salamo 7:10 sy ny 9:80. Ny Salamo sasany dia miangavy an'Andriamanitra mba hamalifaty ny olona sy ny firenena izay mikasa nisy ratsy. Na hifanandratra ihany koa ny mpanao salamo na ny vahoakan'izany. Mety ho sahirantsaina ireo salamo ireo noho ny fitenin'izay masika sy hita fa tsy mifanaraka amin'ny fotopotim-pitsipika ara-baiboly momba ny fitiavana ny fahavalo. Na izany aza dia tsara ny fahatezeran'ny mpanao salamo manoloana ny fampahoriana. Midika izany fa novelarin'ny mpanao salamo zava-dehibe kokoa noho ny olona maro ny tsara sy ny ratsy. Tena miainy amin'ny ratsy atao eto amin'izao tontolo izao izy, tsy amin'ny tenany ihany fa amin'ny hafa ihany koa. Na izany aza na aiza ny mpanao salamo dia tsy milaza ny tenany ho mpamalifaty mihitsy akory. Avelany ho ampelanten'Andriamanitra irery ihany ny famaliana. Ny salamo dia mampatsiahy ny ozy ny fananken'Andriamanitra ary miangavy an'Andriamanitra mba hanao araka izay nampanantenany. Ny salamo dia fanambarana ara-paminaniana momba ny fitsaran'Andriamanitra efa ho avy. Tsy nivavaky ny mpanao salamo ihany. Ny salamo 7:30 ohatra dia manome taratra ny fanambarana ny didim-pitsaran'Andriamanitra momba ny Babilôna araka ny hita ao am-paminany. Ny fandravahana nentin'ny Babilôniana tany amin'ny firenen-kafa dia hiverina amin'izay izany. Ny salamo izany dia mampita fampitandremana avy amin'Andriamanitra fa tsy ho hafahamaina mandrakariva ny faharatsiana. Refesina amin'ny rariny sy ny fahasoavana ny famarin'Andriamanitra. Antsoina ny zanak'Andriamanitra ary mba hivavaka ho an'ireo izay mampahory azy sy hanantena ny fiovampony mihitsy aza. Kanefa izao no raiso indrindra amin'ity lesona androany ity, na dia eo aza ny fitadiavana ny ampifanaraka an'ireo salamo ireo amin'ny fitsipika ara-baiboly momba ny fitiavana ny fahavalo dia tokony hitandrina tokoa isika mba tsy hanamaivana ny fanandraman-javatra mampahory voalaza ao aminy. Manaiky ny fijalian-jahana n'Andriamanitra ary manome toka azy ireo hoe sarobidy eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Ny fitsaran'Andriamanitra dia tena manery ny vahoakan'Andriamanitra nandratra amin'ny feony hanohitra ny ratsy rehetra sy hikatsaka ny fiavian'ny mpanjaka fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafenony tanteraka. Manome feo ho an'izay mijaly koa ny salamo ka mampahafantatra azy ireo fa fantatr'Andriamanitra ny fijaliany ary ho tonga ny rariny indray androany. Mety mandalo zava-tsarotra ihany koa ianao indray te hamalifaty airezo ny dia ary fikiro mafy Kristy fa tsaroa fa azy ny fahamaliana ary fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy. Mbola ho tonga ny rariny ho eo aminao fa ny didim-pitsarana dia an'Andriamanitra rery ihany. Koa dia mahireza ary tomoera
eo ambany fitiavan'i Kristy sy ny fiahiny mandrakariva. Amen. Iranay tsara indrindra zany danitro mbola misaotra anao izay n'izany lesona nomenao anay nio izany. Misaotra Tompo izay mamelombelona anay ary mananatra anay mba hijoroanay eo amin'ny fahamarinana sy ny tsara mandrakariva. Ampianaro izahay mba ho amin'ny fiovam-po marina, ho fanarana anao ary fanarana fitsipika ao, ka mba ho fitoriana eny amin'ny hafa tokoa ny fomba fiainanay ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.